Ampifaliana indray no itondrana ny fiarabanao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary faly ny mifankahita sy miresaka aminao amin'izao fotoana takariva izao. Mba ho fotoana manan-danja eo fiainantsika izao fotoana izay andrenesantsika ny ten'Andriamanitra izao. Ary makasitraka mandrakariva ny faliananao, ny fatokianao manokana fotoana mihitsiny mba hianona an'izany ten'Andriamanitra izany. Ny afatra sarobidy omenantsika amin'ny teny ity dia hitantsika amin'ny bokin'ny Matteo 7:15. Misy fanontaniana zany izay napetraky ny mpianatra tamin'i Jesosy manao hoe iza indray no azo vonjena. Io fanontaniana anankiray io zany dia napetraky ny mpianatra tamin'i Jesosy rehefa avy nanome lesona ny mpianana momba ny asarotry ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ny olona izay manankina ny fanantenana amin'ny harentany. Izao no teny mamperitreritra anankiray makasika an'ity harena ity. Ao Matteo 7:1-4 manao hoe ho moramora kokoa izy ny idiran'ny rameva amin'ny vody fandraitra no ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manahoana mahakasika anao ve izany ten'Andriamanitra izany? Ary everiko fa ny soratra masina dia mitondra hafatra, mitondra lesona ho antsika mihitsiny amin'izao vaninandro misy antsika izao. Tsy misy maharatsy ny harena hoe mitady vola, mitady zavatra mba hahasoa ny fiainantsika. Tsy misy maharatsy an'izany. Fa ny fametrahana ny fitokisantsika, fanantenantsika amin'izany harena izany, izany no ametrahan'Andriamanitra fampitandremana. Koa ilaitsika ny manova ny fomba fijerintsika amin'izao fotoana izao. Zao manko ny tena amin'ny Matteo 7:1-4 manao hoe inona hozy izy no soa azin'ny olona raha man'izao tontolo izao izy kanefa very ny aina, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny aina. Afaka maly an'izany fanontaniana izany ve ianao? Hoe inona moa soa azin'ny olona raha man'izao tontolo izao izy kanefa very ny aina, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny aina. Everiko fa tsy manan-kalahatra aho eo anatrehan'izany fanontaniana izany. Fambaran'ny Baiboly aloha zany fa sarobidy ny aina, sarobidy ny fiainantsika, ka ilaitsika ny mieritreritra ny amin'izany fiainantsika fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. Zao no teny ao amin'ny Matteo 7:1-5 misy an'ilay fampianarana izay iarantsika midinika amin'ny teny ity manao hoe ary no nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe iza indray moa zany no azo vonjena. Tamin'izay fotoana izay manko nisy lehilahy anankiray, tovolahy anankiray mpanan-karena izy eo, dia mba te handray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra izy, mba te hahita ny famonjena izy, dia nanatona an'i Jesosy. Dia nametraka fanontaniana tamin'ny mpahatsorana hoe inona zany no ataoko mba handraisako ny famonjena. Inona no ataoko mba hazoko ny fiainana mandrakizay. Dia tamin'izay fotoana izay Jesosy nampianatra azy hoe ianao manahoana ny fitandremanao ny lalàna, manahoana ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra. Dia hoe zany rehetra zany efa nitandremako ozy izy. Dia hozy Kristy hoe diso zavatra iray aloha zany ianao amin'ny dio fanananao rehetra dia omeny mandahelo ary avia anaraka. Dia tamin'izay fotoana izay tamin'ny safidy izay nataony, tsy nanapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy izy dia nilaozany ny famonjena, ny fahasoavana lehibe izay tian'Andriamanitra omena azy tamin'izay fotoana izay. Ao amin'ny Matteo 7:5-6 dia zao no teny nambaran'i Kristy tamin'ny mpianana. Ary Jesosy nijery azy ka nanao hoe tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izay tsy azontsika tanterahana ry havana, dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra, fa ny anjarantsika dia ny manaiky ary mankatoa mandray an'izany fitahiana famonjena
avy amin'Andriamanitra izany. Eo amin'ity famonjena ity dia zao, izay tsy hoeritreretintsika, izay tsy noverintsika mihitsy aza, zavatra tsy takatry ny saintsika dia voalaza fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Matio 7:20 andy 7 dia misy teny zay nambaran'ny Petera. Dia namaly Petera ka nanao hoe ino zahay efa nafony zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay. Marina nge ny teny zay nambaran'ny Petera fa nafony zavatra rehetra izy. Nafony zavatra rehetra ro mpianatra ireo. I Petera zany zao dia fantatsika fa hoe mpanarato izy, mpanjono izy. Ary rehefa nahitan' Jesosy izy, nandre ny antson'ny Kristy dia nafony zavatra rehetra ka nanaraka ny Kristy tamin'izay fotoana izay. Ary inona no azonay hozy izy tamin'ny fanarahana anao. Mety mieritreritra an'izany tsika, mety mametraka fanontaniana tsika hoe inona moa zany no tombotsoa fitahiana azontsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Inona moa zany no tombotsoa azontsika amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra, famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio 7:20 sy ny 7:20 dia misy valiteny zay nomen'Andriamanitra an'i Petera, menan'ireo mpianan'ireo. Ary tian'Andriamanitra atolotra antsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Matio 7:20 andiny 20 sy ny 7:20. Hoy izy Kristy tamin'izay fotoana izay. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa rehefa mbia mifanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny vonany ny zanak'olona, ianareo koa zay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenen'i Israely 12. Aza rehetra efa nafohy trano, na rahalahy na nabavy, na ray na reny, na zanaka na tandry, no ny anarako dia andray zato eny ka andova ny fiainana mandrakizay. Zany ange no afatra sarobidy indrindra. Tsy mahatiantoka antsika riavana ny amin'ny fahafohizan-tena, ny amin'ny safitsika fanapa-kevitra, ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy lanjana, misy vidiny lehibe zany fanompoana, fanarahana an'Andriamanitra izany. Ny Baiboly dia tsy milaza fa hoe ilaozy ny vady aman-janakao na ilaozy ny fianakavianao. Tsy milaza an'izany ny Baiboly. Ny lesona tian'i Kristy ambara eto dia ny fahafohizan-tena. Ny fahamarinana dia omena ny olona rehetra. Ary tian'Andriamanitra hovonjena mihitsy ange ny ankohona antsika, fianakaviantsika. Ka ilaintsika ny mandray izany fahafohizan-tena izany, manana fahafohizan-tena ary aoka ho sarobidy eo fiainantsika zany fanarahana an'Andriamanitra izany. Tsy mahatiantoka ianao ry havana amin'izany fanarahana, fanompoana an'Andriamanitra izany. Eken'Andriamanitra ny safidinao, manaja ny safidy izay ataontsika Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny terisetra na fanerena ny fomba fiasan'Andriamanitra, fa ny fitiavana. Ka tiany raha anaika ny fanasana izay omentsika amin'ny fitiavantsika, afainikentsika azy. Inona ary zany no amalentsika ny fanontaniana hoe kaizandray zany no azo vonjena. Ho anao mihitsy zany fanontaniana zany. Ho anao mihitsy zany teny zay mamperitreritra izany. Fa tiana avitra antsika izy. Tiany miantsika ny fiadanana izy. Tiany miantsika ny zavatra rehetra izy. Tiany miantsika ny fiainana mandrakizay, ny fiainana be dia be Andriamanitra. Inona ary zany no amalentsika ny ty fanontaniana hoe kaizandray ary zany no azo hovindrena. Izy ty dia hoe tsy samy mamonjy ny tenany. Tsy hoe samy mamonjy ny tenany tsika, fa manana didy zany tsika ionesin'Andriamanitra sy ionetrin'ny fianakaviantsika amin'ireo namantsika eny anivon'ny fiarahamonina. Misy valiteny roa lehibe zany azo roso mba hahafana mamaly an'izany fanontaniana izany. Ny tsiraray avy dia manana andraikitra eo tren'Andriamanitra. Manahoana moa zany ny andraikitrao? Satria mila famonjena ianao. Te ala zany ianao
ny amfahotana zay mangeza fiainanao tamin'ny lasa. Ity fanontaniana ty ihany koa dia mipetraka amin'ireo kristianina zay mbola misalasala, mbola matahotra, mbola mety manjony ny andro lava ny olona ny amin'izany fanarahana an'Andriamanitra izany. Itsika dia samy mpanaradian'i Kristy, samy kristianina itsika. Kanefa manahoana ny fanantenana anananao, manahoana ny fiainanao, misy fitahiana ve ny fanarahanao an'Andriamanitra zay ivavahanao izany. Ka izy ity zany ho an'izay mbola misalasala dia ilaitsika ny mandray ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria manana valiteny omena antsika izy. Ny valitena zay tian'Andriamanitra omena antsika dia azo vakiana amin'ny toerana samihafa ao amin'ny Baiboly. Andeha zany tsika hijery ny teny amin'ny bokin'ny Marka 9:9. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe kaiza indray moa zany no azo vonjena. Dia mamaly zany Kristy ao amin'ny bokin'ny Marka 9:9 manao hoe zay minisy atao batisa no vonjena. Jesosy no miteny eto, misy ifandraisany finoana sy ny batisa ary ny famonjena. Manahoana ny fandraisanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Jesosy zany dia milaza fa zay minisy atao batisa no vonjena. Manana finoana filazantsara ve ianao? Manana finoana ve ianao? Ary hirenao ve ny atao batisa ary ny handray izany famonjena avy amin'Andriamanitra izany. Ny vahaolana angery havana dia tsotra. Ary eto zany dia ambara amintsika fa baikon'Andriamanitra io, tsy baikon'ny fiangonana io, fa Jesosy mihitsy no nanome antsika an'izany baiko izany. Omeny fanasana antsika amin'ny teny ity zay misy atao batisa no vonjena. Ny apôstôly Petera ihany koa dia niteny tamin'ny Roapino tamin'izany fotoana izany, tamin'ny taonjato voalohany, tamin'ny andro Pentekosta, zao no voalaza amin'ny asa apôstôly 2:7 manao hoe ary Petera taminy mibeba araka sa matao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao rehetra mba sy famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Nisy toriteny zay nataon'i Petera, nisy fanasana zay nataon'Andriamanitra, nisy antsy zay nataon'ny Petera tamin'ny olona zay niaino azy tamin'izay fotoana izay. Betsaka no miaino, betsaka no maniry, naniry handray ny famonjena tamin'izay fotoana izay. Dosy Petera hoe mibeba araka say matao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao rehetra mba sy famelan-keloka ny famelana ny elokareo izy ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Tsy azo sarahana ny fibebahana, ny batisa, ny famonjena. Ny fibebahana ry havana dia midika hoe fialana amin'ireo fahotana, amin'ireo vazaran-dratsy, fialana amin'ireo zavatra manimba, amin'ireo zavatra mangeja fiainantsika, tsy ahafahantsika mandray ny fahazahoan'Andriamanitra. Ary misy fanomezana sarobidy tian'Andriamanitra omenantsika. Rehefa mibebaka antsika ry havana, manaiky ny ten'Andriamanitra dia ny fandraisana famelan-keloka. Ary fandraisana ilay fanomezana lehibe dia ny fanahy masina mba ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, miatrika ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Zao no teny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 9:2 manao hoe koa dia mibeba amin'izao haratsena izao ka mangata amin'ny tompo andrao mba havelany izay no heveriny fonao. Afatra manan-danja ho antsika ry havana zany afatra izany. Koa araky ny ten'Andriamanitra, araky ny antsy zay omen'Andriamanitra antsika dia andehantsika hirosao fibebahana. Andehantsika hiala amin'ireo fahazarana, hiala amin'ireo faharatsiana, hiala amin'ireo zavatra mamatotra ny fiainantsika. Andehantsika hikatsaka fiainam-baovao amin'i Jesosy. Ary andehantsika eo amin'Andriamanitra, hitondra ny fangatantsika, hitondra ny fahaniretsika, ka mangata amin'ny tompo andrao mba avelana izay no heveriny fonao. Tia hanova ny fiainantsika Andriamanitra, tia hamolavolana ny toetrantsika izy, tia mentsika ny fifaliana izy, mba tsy ho disotsika, tsy ho maty antoka atsika, fa ho feno fitahiana amin'izany fanarahana, fanompoana an'Andriamanitra izany. Raha mipetraka ny fanontaniana manao hoe iza indray moa zany no azo vonjena, dia
tian'Andriamanitra raha itsika ianao mihitsy no andraisan'ny famonjena izany. Misaotra azy sika satria afaka anadren'ny teniny, mbola afaka matsapa ny fanatrehany, mbola afaka mandray izao fotoana izao misaotra azy sika satria eo nifitsika izy ary omena antsika ny fanahymasina, mibitsika mosaintsika mandrakariva ny ten'Andriamanitra ny fanahymasina mba tonga antsika eritreritra ary handray ny fanasana ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Hotahinana ny teny ary hotain'Andriamanitra itsika mianakavy. Andehantsika hiaraka. Andriamanitra, menao afatra manokana indray za tamin'ity hariva ity, fa tena dodina mihitsy ny ianao, manana faniriana lalina ianao ny hanomezana anay ny fitahiana, ny fahasoavanao, ny fiainana be dia be, ny famonjena. Tsy misy zavatsoa eto amin'ity tany ity, Andriamanitra, azo atao kalo amin'izany fahasoavanao izany. Koa aoka mba tsy ho mpiaim-panadino zay, fa voarakitra ty-aponay ny teninao. Iainana mihitsy izany, ary dia handray izay ny fanasana tolotrao ary hankatoy ny teninao, Andriamanitra. Engany hitondra fitahiana eo fiainanay izao fotoana fohy natokana andinana ny teninao izao. Tsy androany ihany fa fotoananay rehetra. Anova ny fomba fisainanay, anova ny eritreritra, ny fontotratenanay ary ho finy fiadanana, Andriamanitra, ho finy fitahiana fiainanay tsiraray avy. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.